firenena faravana sy fampitena no misy eto mitaky fampiresany samy malagasy hoy Père Prosper Tovomananarivo. Anteny miram-pirenena tsy afaka andrava azy ny filohan'ny fanavaozana miandry fokonandom-pirenena izany sombabahoaka antokotiko i Madagasikara mijoro miasa ary mandray andraikitra. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasona ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny raharam-pirenena sy ny fiainam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Zava-dehibe ny sy ny fampiresahana sy ny fifanarahany rehetra amin'ny fanendrena izay Prime Ministre ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao hoy ny filoha nasionaly ny antokotiko i Madagasikara tamin'ity androany ity. Izany natao dia mba tsy sy ny fimenomenomana sy ny tsikera toy ny teo aloha raha ny fanazavana. Maika hoy izy ny fijerena ny fiainam-bahoaka ankehitriny ka antony tokony hitadiavana vaolana aingana ny amin'ny zavatra mitranga rehetra toy ny zavamisy eto amin'ny commune n'Antananarivo renivohitra. No mafisiny ihany koa fa tsy diso anjara amin'ny fokonandom-pirenena ny team tsy anaiky lembenana fa hitondra hevitra miantraika amin'ny fampandrosoana. Tato vaovao ny ando miaratina eo amin'ny saritsindratsariny Mathieu Prince. Tsy tokony hiverenana intsony ny fahadisoana teo aloha tamin'ny fanendrena izay ho Prime Ministre lehiben'ny Gouvernemanta ho ny filoha nasionaly ny antokotim Ravalomanana Marika androany. Tsy azo hidivirana ary tsy misy maharatsy ny sina fifampiresahana sy fifampidiniana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba izany ka olona hifanarahana no evoaka eo. Ho an'ireo manolotra olona foto-kevitra arovana fa tsy olona hoy izy. Tsy mipetraka roa volana telo volana dia be dabe nitsikera. Ina moa maharatsy raha ifampidiniana izy io. Afaka midinika anareo nge zay manana olona koa nge zay dia fampidinika tsika efa tsy rano ianao dia manginy zay tsy rano ianareo dia manginy nareo. Zay natao hoe marimaritra iraisana, zay natao hoe consensus mba olona tena ifanarahana ny lany eo. Hitako zay fa mampiakampia koa reo le société civile reo ka dia zay zany mba hiantsoko koa zay hoe aleo re tena miresaka miaraka satria ny hevitra maro matakadavitra dia manome hevitra hoe alohantsika miona dia mifampiresaka dia hoe mety ve ty na tsy mety ty satria mety hitanao zavatra ataonareo dia aoka sika tsy hiaro vatana olona hoe arovany ihany fa olona fantatro fa alohantsika hiaro an'le foto-kevitra tadidiky mihitsiny alohan'ny anendrenany le tsay iny moa zany tsy nitondra leninina teto fa vao mihinana hirana ny olona dia nirano zay tsy azo tsy sahanteny zay satria kizena anaiky zay natao hoe consensus inareo ara nanaiky dia tsy nitabataba zay tsy mimeny dozy zatra nankatana ta teoriana vao fantatra diso lalantsika dia mba tsy hiverina amin'izay tsy fa tena hitatsika izy dia fampiresahana. Misy ary zava-dehibe ny ezaka efa vita ny fitondrana fanavaozana saingy mbola mitaky fifampiresahana sy fambarisana anjara ny rehetra izany ho ny fanamafisana. Efa zava-dehibe no ezaka nataon'ny fanavaozana fa zavatra tsy vova tahaka izay mety tsy vova tsy fa aloha miaraka miresaka tsika satria alain'ny olona modely reo olona tsy miteny reo mizavatra ao an-tsainy eo mizavatra fatany eo reo mpanao politika ireo malala zavatra betsaka izy ireo fa tsy mbola misy mitarika. Baranainy ary samy manao izay sapatany eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tokony hovana aingana ny olana tsy tara ny fahavoazana miatra amin'ny mponina hoy ny fanamafisana ka nanomezany afatra ho an'ny mpitondra fanjakana hijery aingana ny fiainam-bahoaka. Commune Antananarivo ndresako inona atao hoe commune Antananarivo. Commune Antananarivo dia tena ao anatin'ny capitale ary izy no mitondra ny asina Antananarivo manana statut particulier ary indrindrindrindra eto mibe mponina indrindra manana délégation manana délégué enina arrondissement ny zany tokony jerevana akaiky dia akaiky nresaka tamin'ireo zay maly hoe sao dia mbo azo verina ihany namerenana andreo le conseil municipal reo satria tena tsy mety fa baranahany samy manao zay say patany tsy mety zany ary tompona ndraikitra ny tena malala tsara ohatra n'izao ny zavatra misy mbola tsisy zany hoe tsisy conseiller zany teo hatramin'izay dia ny zavatra anankiray tiako resahana anareo tompona ndraikitra ny ambonimbony ihany na ny ambanimbany ihany dia jereo aloha ny fiainan'ny vahoaka zay maika tena maika zany satria mifako zao ny loto zao
dia raha sanatrika tsy voary raha dia hitondra retina indray tsy midongo toerana ny antoko-tim fa mahalala ny tokony ataony ho ny fanazavana mandalikiondalana ny firenena ankehitriny manaraka akaiky izany ny antoko saingy tsy afaka ny angina kosa raha misy fanapaha-kevitra tsy mahasoa ny vahoaka tsy maintsy mrahina tsara tsika ho hitany rehetra fa hoe atoko matanjaka zany atoko tiaka madagasikara zany ty aritsaritsytsinitsiny zany atsika tsy midoko toerana koa nefany a aitsika io fantaritsika io vitatsika io aitsika io ary fantaritsika io ary vitatsika io dia izay ny tiako resana nareo azy mipitrapitra fotsiny hoe zao zatra misy fotoana ny zavatra rehetra misy fotoana ny zavatra rehetra ka dia tokony hifanentana isika menakavy a fanentana nareo menakavy a hoe efa miteny président zao dia mpiteny amindreo le rasa manikaiky ireo tonga dia aingana be amizay nareo manao azy tsy ondalana tsy maintsy ralovantsika fotoana misy atsika izao ary tsy ondalana tsy maintsy hitovian'ny hevitra azy nareo ny tiako resana so nareo hoe maninona ary ty mangina tsy mangina zay fa mieritreritra sy mijery ka rehefa tsy mitovy amin'ny zavatra atenaina hoe asomy vahoaka azafady hoe zany dia entana zany isika rehetra mba hanaraka tsara zay fitsipifehzany zay na discipline tsy misy zavatra mandehetra raha samy manao zay saipatany fotsiny olona fa fanaraka tsara ohatr' zao tsy ho disanjara amin'ny fokoanandoham-pirenena ny antoko-tiako i madagasikara tsy anaikilembenana fa hitondra hevitra miantraiky amin'ny fampandrosoana mino aho fa tsy ho disanjara tsika amin'ny fokoanandoham-pirenena na ny dialogue amin'izay fotoan'izay ainareo tsara hoe ohatran'izao ny targetany atony tim zao a ny soro-dalana menanay ka tsy hipetra-potsiny eo nareo na hanaoka fotsiny eo fa tena mijoro amin'ny hevitra ary mba hevitra hitondra soa ho an'ny firenena ary tsy anaikilembenana mihitsy fa sahia ankoatra io naneo ny heviny manoloana ny ady misy any moyen orient ny filora valomanana marika ary nampitandrina ny rehetra ny amin'ny mety ho fiatraikan'izany tsy maintsy mieritreritra zavatra ho avitsika manomboka zao za miteny aminareo zao dia oka mba samby hitsitsika eny aloha satria mivokatra ho ady any irantsika mahita ny natao de la misy fiatraika aby io vidiny pétrole io aty amintsika mody tsy tenitenena fa tokony ampahatarina vahoaka zany mba ho fantatry ny olona ahafahany mandinika tsara hoe aive zany ho lafo be daholo io zavatra io a amin'ny alalan'ny fitanterana amin'ny alalan'ny vidinetana tsy maintsy manana fomba fijery international ntsika manana vision globale fa acte local fijerytsika zany global be maneran-tany fa ny action ataontsika local dia tsy maintsy ataontsika zay mampandeha zay mijery ary manaraka akaiky ny fizotry ny raharam-pirenena raka izany antoko-tiako i madagasikara mandray andraikitra feno amin'ny fiainam-pirenena ary tsy kely soroka sy laza raha misy tsy fahatomombanany amin'ny fitantanana fa nanatanteraka ny adidiny amin'ny famerenana ny madagasikara ho nosy maintso ny fianakavimbe ny antoko tiako i madagasikara tamin'ity androany ity teny amin'ny fokotany antanetikely commune laka misy vontovorona ao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano no nanatanterahana izany azo karazany telo misy fototra hatrany amin'ny 10,000 no nambolena ka sady hoendriky ny tanàna zany no sady fiarovana ihany koa ny tontolo iainana tomponantoka amin'ny fanarahamaso ary anola ara-pameana izany ny eo anivony commune laka misy votovorona mba tsy ho verimaina ny ezaka izay natao araky ny fandaminana nitaraka ny fotoana tena toerana ny filompanorona ny antoko ny filoha marika ravalomanana izay mampatsiah fa manana adidy amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny arena ao aminy ny antoko tiako i madagasikara ary mendrika alaintahaka amin'ny asa tanteraintsy ndao raha tsika ny antsiprian'izay hoentiny ando miaratina eo amin'ny sarotra tsara ny Mathieu Prince atrany tafiditra ao anatin'ny fandarana asa sosialy izay mifandretendro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny itsika nataony antoko-tiako i madagasikara androany tamin'ny alalan'ny fambolekazo lehibe no tanteraina teto amin'ny fokotany Antanetikely commune laka misy vontovorona district Atsimondrano
manana didiny tsiraray amin'ny anjarabriko famerenana ny madagasikara ho nosy maitso indray fa nampigoavana ho any antoko iratao ny fiarovana ny vahoaka sy ny arena ho aminy medika lay tahaka amin'ny asa tanteray ny tim ho ny filompanorina ny antoko ravalo manana marika tena azo alaina tahaka tsara ny asa ataotsika fa itsika miaraka ny efa misy aitsika mbola mambolambola tsy misy ino tsara zay averiko aitsika ny miaraka ny hazo efa misy de mikarakara azy mikojakoja azy miaro azy fa aitsika koa nefa mamboly amin'le mbola tsy misy aitsika koa mamboly an'iny de ataotsika arahana maso aloha ka de misaotranao andriamanitra fa de togeto zay menakavy a fianakavimbean'ny tim ary zany tim zany de tiako i Madagasikara hiaro azy amin'ny fomba rehetritsika indrindra fa mivahoaka ho amin'ny tany andrindrindrindra ny arenananany hiaro an'izay tsika ianareo ny isorako be da be akasitrahana fahatongavandreo maro ianareo rehetra tsy anavana hoe ihany tina ihany ty fa misaotranao efa tonga ty fambolekasy ao mitovotsika menakavy ary de ho anareo zay tonga vao zao vao miaraka aminay a makasitraka ny fahatongavandreo maro iansika koa tsy hoe tonga namantsika vao mavomavo fa de mandray azy akafalinitsika mandray azy amin'ny fakatiavana samy malagasy antsika satria misy maromaro izy reo tombao tsy vitan'izany fa mametraka ambony ny soiombolana aka tsy manao asa afa-tsy izay mahasony vahoaka ny antokontsika io Madagasikara ho ny fanamafisana tsy eto an-tananarevy ihany no tokony amboly azo fa manerana ny Madagasikara ka hiantsona ny rehetra samy anao ho zava-dehibe izany tonga ty ianareo mahita tsara ny zavatra tao ty fa tonga ty koa ianareo hitondra ny afatra makany mba mambole hazo hoe de loha ianareo mitarika ny olona any amin'ny fahatrasinareo loha ianareo indray mba mitarika ny olona vaty amin'ny tim satria ilaina tsy eto Antananarivo ihany no tokony amboly azo fa ny osy any amin'izay toerana rehetra tokony volena de voleo daholo aka mba apita hoe aminareo ny firaisankina ohatr'izao koa ianareo any ny disipline nanany tim ny antoko tim de mampiseho amin'ny alalany zay mahasoa satria soa imbolana de davitsika ho azo koa zany tsy ho foana mihitsy akory fikirezantsika aina amin'ny zavatra rehetra satria ho amin'ny tanindrazana ary aza matahotra ianareo hoe manarana ravalo manana fotsiny na culte de personnalité nanaovako aty fa tena fitiava tanindrazana mihitsy nanaovako aty noho izany manantena sy mino afa ianareo mijery areo za mijery anareo zao tsy fampijery tsontsika fa tena samy miasa manaraka samy sepotra miasa ka dia mino aho fa aseho atsika amin'ny toerana rehetra zay misy atsika hoe zay tim afaka mampiseho aminareo hoe zao tena anananay king zay say zahay ary manantena izahay karazan-kazo telo toy ny kininina ravitsary ary voarabe misy fototra 5,000 no novolena androany ankoatra ny fikolona ny tontolo iainana mandray anjara mivantana amin'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna zany no ama amin'ny ampahany ihany koa ny olana fototra iainany mponina no safidiana manokana mantsy ireo azo novolena ho ny be ny tanàna laka misy vontovorona no izy ireo afaka mitazona rano amin'ny toerana hipetrahany azo anisan'ny tsy tokony atao amban-javatra aorian'ny fambolekazo ny fanarahamaso sy ny fikarakarana ireo zanakazo natsatoka mba tsy ho zava-poana ny ezaka atao amin'ny fambolekazo ho ny fanamafisana zanakazo maromaro no volena teto misy eo amin'ny 5,000 eo no volena teto amin'ity toerana ity de teto amin'ny commune laka misy votovorona izay ny hazo moa efa voavoly daholo fa ny fanarahamaso ihany koa dia andraikitsy commune no anatanteraka an'izay fanarahamaso izay indrindrandrindra ny toerana moa dia somary tendrotendrombohatra ihany dia zahana arak'izay azo atao ny anaramaso an'izay hazo izay nivolena teto androany izay zava-dehibe ny fiara-mientana sy fandraisana andraikitra tahaka izao ho fikolona ny tontolo iainana ho lovantarana kaoriana izay mamboly azo mamboly aina mitsinjo ny zanaka natomboka teto tsy mindrano ny firaisan-kina ary fanampo ny anaparitany zany manerana ny nosy ny fambolekazo zany dia zava-dehibe ho an'ny taranaka ho avy rehetrarehetra mamboly azo mamboly aina mitsinjo ny zanakitsika ny eriny dia ny tiako Madagasikara dia mitsinjo izany ho avy zany foana dia izao araka izany dia izao itsika manome fanantenana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zany tiako Madagasikara zany tonga
Madagasikara zany raha mbola tokony misy eto amin'ny firenena zay ve sady zay tena tsy afabela manoloana ny voka-dratsy ateraky ny fahasimbany tontolo iainany Madagasikara, manoloana ireo fahazaran-dratsy ataon'ny olombelona manapotika sy manimba ny tontolo iainana. Adidiny rehetra ny manorina ny simba sy manarina ny efa misy ho ny fanazavana nentin'ny olombavamboaka tao Ambohidratrimo tsy hitara ny fahavoazana sy ireo ambana mety iseho. Ny zavatra iainantsika sy tanterantsika amin'izao fotoana izao dia manolo ny simba kanefa koa mandrakotra izay mbola tsy misy satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao indray dia misy ny fiaran'ny fiovan'ny tontolo iainana manerana an'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny Madagasikara fotsiny ihany ka raha mamboly azo ny olom-pirenena anankiray raha mamboly azo tsika dia misy dikany maro fantanjona dia ny ananana tontolo iainana ho azo ny olombelona iainana hatrany ho an'ny taona ho avy maro manaraka ho an'ny taranaka manaraka satria raha ny zava-misy miainana teto Madagasikara raha izay tantara izay sy eran'izao tontolo izao dia somary anahirana ny fitotonganany tontolo iainana eto amin'izao tontolo izao hitantsika zany iainantsika zany saika isa taona zany fiovan'ny tontolo iainana zany na dia eto Madagasikara fotsiny ary eo ny hafanana be fa mila tsy ho zaka ntsony rehefa tonga indray ny ririnina eo ny ririnina mila tsy ho zaka ntsony kanefa misy fotoana tsy misy orana tampoka mandritry ny volana maro efa zany rehetrarehetra zany no ezahantsika arenina amin'ny alalan'ny fambolekazo sy fanatsarana ny tontolo iainana ary manatanteraka zany ny atokotiko Madagasikara ny eto amin'ny district Ambohidratrimo mandray anjara mavitrika amin'ity fambolekazo ny tiko Madagasikara national ity mitondra ny anjara birikiny ho an'ny taranaka ho avy. Taratry ny fanabeazana fa matora ny fitsipika amin'ny feny antoko sy ny fananana mpitarika mahomby no nahazoana vokatra tahaka izao ho ny fanazavana. Mila entanina ny olona tsiraray samy sarotiny hikojakoja ny azo novolena tsy averimaina ny ezaka natao. Ilaina mamboly azo amin'ilay orana, ilaina ny orana. Dia za koa zany dadatra amin'ny farany zay tsy miala amin'ny daty zay fa dadatra amin'ny farany izy matotra sady izy zany antenaina mpandroso an'ity Madagasikara ity izy tsy misangy fa asa fa tsy kadariny anazy. Tokony tsy animbanimba ny tontolo iainantsika fa ilain'ny ankizy any aoriana zany ny tontolo azo maniry ilaina satria efa ho foana ilay izy dia ilaina zany ilay izy. Tena faly mihitsy zay namboly azo androany fa tena maro be ny olona mbola tena hoe tsy mahafoy any dada mihitsy zany ny olona mbola tima tena tsy maty vonoina na izy amono na izy minona ny tsy misy maresiny tima dia afatra dia mba hoe tsy anapanapaka azo fa tany fotsiny fa zay manapaka dia aloha mba mamboly izy dia amin'izay dia misy olony foana zany ny zavatra tapahana dia mba tsy handotondotony tanàna zany satria zay tsy mandoto zany dia manadio. Ankoatra ny teto Antananarivo sy ny manodidina ny Aranosina sy nanao zava-dehibe ny androany nisy olon-tena avy amin'ny faritra samihafa. Ankoatra ny fambolekazo natao afaka niala voly ihany koa ny rehetra androany niaraka tamin'ny fianakaviana sy ny ankonana maro. araka izany dia nomporofoiny ny antokotiko i Madagasikara tamin'ny ty androany ity ny mantoko velona miaina ary mandray andraikitra azy tsy amin'ny resaka fambolekazo ihany fa amin'ny fampandrosoana ny maola sy ny firenena ihany koa izany fanamby maro no miandry ny antokotima indrindra amin'ny mahakasika ny fiainam-pirenena ka mitaky andraikitra sy ny finiavana avy amin'ny rehetra izany hoy ny fanazavana tato-baovao ny Andro Miaratina sy Ratsariny Mathieu Prince atrany.
nampiseho firaisan-kina ary pirofo velona sy miainana tokotsika io Madagasikara ny etsika fambolekazo androany misy andraka amin'ny lafiny maro ny asa tanterahina izay mifantoka amin'ny fampandrosoana ny maolona sy ny firenena fanamby maro no mbola miandry ny antoko sy ny pikatrika ao aminy hoy ny faneho-kevitra tsy vita ny kabary fotsiny ny fanangana firenena vanona fa mila ny firaisan-kina amin'ny fotoana rehetra fambolekazo netretina tao tsy fambolekazo any no vitatsika fa sady vita teto ny pique-nique sady tsangatsanganana vita dia mahafinaritra mateotia satria vitatsika ny adidy hoan'ny tanindrazana ny fambolekazo azosika ny fafinaretana ny adidy vita ny fafinaretana azo gagavitra hoe tena vorolanitsika rehetra ary miamafy zany timiny zany mbola itombo hatrany ary anokatra varavarana ho andreny vaky sambo reny tokotima zany efa efatra amby roapolo taona mbola miroborotsy maty hitanana misy président fadimy tsy teny voapipetraka lasa le président da lasa nefa nitsika vao mainka miamroborobo mila tsika tsirairay avy ny firenena andao ifanometanana satria Madagasikara dia iray ihany ny atokotiko Madagasikara dia miasa ho an'ny tanindrazana ho an'ny tombontsoan'ny firenena ho an'ny tombontsoan'ny taranaka any amin'ny hoavy lavitra be tsy amin'ny resaka politika politisianina fotsiny ihany tsy amin'ny resaka toe-karena sosialy fotsiny ihany fa amin'ny lafiny rehetra manao ny adiditsika koa tsika zany amin'ny tontolo iainana ary ny tanjosika dia zao Madagasikara mandroso amin'ny lafiny rehetra nopory foitsika foana tatoato fa ny timma dia vonona foana amin'ny fotoana rehetra ka iatsy dia manamafy fa miomana foana amin'ny fotoana rehetra ihany koa tsika tsy fantaritsika ny apitso ilaina ny atoko-timma ho amin'ny hoavy ny firenena fa zao mipirofo fa miaina ny atoko-timma na ao anatin'ny sedra maro samihafa ary mbola matanjaka ny atoko-tiko Madagasikara pirofo zany nyfatokavany tolona reto maro be ka dia engany ikolokolo ohatran'le hazo novolela teo ny atokotsika dia mba olovain'ny taranaka sy ny zanaka manjafy ny fananganana ny firenena vanona dia tsy vitan'ny kabary fotsiny na tsy vitan'ny teny fotsiny fa tsy maintsy atao amin'ny fandraisana andraikitra dia isorana atsika re be dia be amin'izao fa avondrona atsika izao ny miaro ny tontolo iainana fanamby-roa lehibe ny miandry atsika tokotimina ao anatin'ny roa taona farafahaelo voalohany ny manamafy orina ny antokotiko Madagasikara fa ny faharoa dia ny fiatrehana fifidianana zay tsy azotsika atao tsinotsinona satria atsona mamboly azo ary tsika tonga anangana firenena vanona vetsika tsy ho tonga tsy maintsy mandray andraikitra ny tim ary fitaratra sy modely ho an'ny fampandrosoana ny firenena pirofo ny androany asaingy mbola betsaka ny asa miandry ho ireo be ny tanàna izay nanamafy ihany koa ny fananany antoko mpitarika may sy mavita ka azo ianteherana maheritsika tsy maintsy mandrosotsika fa mitimma tsy maintsy mandray andraikitra ary rehefa mandray andraikitra dia tsy maintsy mamokatra zay mibaiko ny président nampianariny anay noho izany ho asehotsika fa ny timma mandray antanana ny rarahany commune dia ny modely ho an'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara atokotiko Madagasikara dia miaina ary manaraka ny toromarika hatrany ary mampiseho fahavononana amin'ny hetsika irana tahaka an'izao mbola mitondra atsika zay ho anatin'ny atoko anamafy hatrarehetrany izany fahamafisany atoko zany raha eto Madagasikara no resahana amin'ny zavatra rehetra zay mety ho avy rehetra dia ohatsika samy vonona ampandresy sy hitondra avo an'izany anarana tiako Madagasikara zany matanjaka ny timma président mpandresy ny timma miaraka mifanoitra amin'ny président manokana valomanana miaraka tsika tsy maintsy mandesy ankoatra ny teto Antananarivo mandray anjara mavitrika amin'izay antsoina azy ihany koa ny any amin'ny faritra toy ny miandro vazo Antsirabe Andozorobe Ampatondrazaka ary Iosy manana fanantenana amin'ny hoavy ho izy ireo ny antoko amboly fampandrosoana eto amin'ny firenena ka mitaky ny fahavononany rehetra sambatsika tiako Madagasikara naverin'ny président tele manaraka discipline sambatanetsika discipline ary manaraka an'izay mihoatra noho ny maramila rangaty ka izao zay avana Antsirabe teo tonga eto mifanotrona aminareo amin'ny fambolekana rehefa niaty président dia présent zahay ka anjaranareo
tsara sisa mikolokolo an'io fandeha ody zay rehefa zay satria nanay ovo mahazatra anay a ho zahay hoe vita le didiny kianakana fanjara mitokotra no fa any amin'ny faritany dia misy timma fa sao dia verin-dralahy hoe tatananarivo ihany a misy timma any ary timma matanjaka koa fa miezaka zay zao a ampiroborobo any amin'ny faritany misy anay miorina tsara tsika ary nytiako Madagasikara efa hita fa miorina tsara tsy ho foana tsekory a mifika voilà averina andray mandeha hoe ao tsara zay dia mifankaty tsara amin'ny zavaboaritsika zay efa toetra nananatsika nanana ny filohantsika hatramin'izay zany hoe fitiavana ny zavaboary zany mila tsika ny mpiarabelona mila tsika ny firenena ataontsika maro be raka Madagasikara fambolena tim ao a zay miaraka amintsika mamboly fampandrosoana ka izay zany aleo amboly korotana zay tianao korotana aleo amboly fankahalana zay mamboly fankahalana aleo amboly fanilokiliana zay tia amboly fanilokiliana fa raha tia amboly fampandrosoana miarahany timma fambolena azo ny antsoinatsika dia tonga atsika fa mbola misy zavatra tsaratsara kokoa no famboleka azo antsonanareo tsoela dia ho avokoa nareo araky ny tenin'ny solombavam-bahoaka na jojoro be teo a hoe amboly karazan-javatra betabe atsika io a amboly fanjakana tsara tatana efa fotoanany zao a efa nitsana manga amboletsika nday zavatra hafa miatra tsy mety nanao zava-dehibe ity fianona ity rehefa na e hoe isy famboleka azo hoe rahana mitiko Madagasikara dia tena nahavy any io sy nitonga mba hiaraka amintsika dia ty andre misy le président hoentinany amin'ny vahoaka ny io sy ny faritra Orombe a mba tsy ho tantarana ny zava-misy eto Madagasikara dia tonga tia hiaino dia tena hampita ny zava-misy marina satria misy zavatra ho lazainao ao amantoko politika ny tiako Madagasikara tsy maintsy miatrika ny raharam-pirenena ary manana tanjona ka fahefana ho ny fanamafisana tsy misy fitiavana lehibe mihoatra ny fanoloran-tena ho an'ny firenena ary tsy misy fitiavana lehibe mihoatra ny fandavan-tena ho an'ny hafa ka zay nasehoantsika androany amin'ity famboleka-azo ity a ka toizantsika zay tiatsika tokoa Madagasikara ity famboleka-azo androany ity a zay natao ny programme ny antoko za dia mino tanteraka mihitsy a fa iroborobo atrany tetokotsika ity miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana ny antoko a tsy maintsy manana tanjona apetakatsika miaraka ny tanjona ny tanjona dia fakana ny fahefana normalny zany zay mantoko ny antoko mba ahafahantsika manompo ny vahoaka malagasy mba ahafahantsika zany tanjona zany dia tsy maintsy misy programme anasa ny antoko ary amprissentsika ihany koa na ny district zany a na ny rectime zany na ny district manana zany programme anasa zany fa na izany ary a atsoatsy a mila atsika vehivavy ny firenena mila mijoro isika tsy miempo sika fatataranga fa nandalovanyzao vehivavy zao fa tsy miempo tatramin'ny farany a noho izany mijoro sika ho amin'ny tanindrazantsika ny tiako Madagasikara dia sahy ary indrindraindrindra mandeha amin'izany hoe fampandrosoana zany a miandry atsika ny firenena tsy mitaza-potsiny fa mijoro miasa ary mandray andraikitra eto amin'ny firenena ny tiako Madagasikara miara-mentana ny mpikatroka rehetra tongavana amin'ny tanjona iombonana dia ny anana firenena vanina sy isiny ny fampandrosoana maharitra izay ny amin'iny fa lafim-baovao afa tanteraka kosa indray ny fiainam-pirenena miseho amin'izao fotoana izao ny momba ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fahanginan'ny FFKM sy ny firosona amin'ny fanavaozana ireo no teboka voaresaka tao anatin'ny fandarana dinika alina teto amin'ny fahitalavitra MBS nambarany mon père Prosper Ratovo Manarivo mpanao gazety avy amin'ny lakoran'ny Madagasikara no sady mpanaraka raharam-pirenena ary mpitondra fivavahana izay vahiny tao anatin'ny fandarana fa tsy misy afa-tsy ny dinika hatrany fotony no vahaolana ho an'ny firenetsika ny antsiprian'izay ary eo amin'ny rindratsara ny mbola avatsara fampotena sy ny faharavany tanànan'ny Tomasina no endrika faharavana misy eto Madagasikara mitaky andraikitra goavana sy fanarenana ary mitaky ny tena fitiavan-tanindrazana tsy ny BNGRC na ny fanampiana avy any ivelany no anarana ny faharavany fa ny gouvernement avonina iasa
hoy mon père Prosper Ratovomananarivo. Anarina an'io tsika fa ny zavatra everitsika anarena anazy dia ny fanampin'ny olona be njerise miandro ny fanampina dia izara fanampina le zava-mitsy nefa fampitehan'ilay tanàna ny fiainan'ny olona ny asa ny fotodrafitrasa samihafa zay mila reniny ka akoatran'ilay hoe krizy sy tsika tsy afaka mifanara-kevitra mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena dia everiko fa mandalo an'izay le hoe collapse zay koa ny zava-misy eto amintsika faharavana fampite mampiseho ny endriky ny faravan'ny rafitra ny zava-misy ankoatra ny faravan'ny gouvernemanta dia naharary ny didim-pitsarana momba ny fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo. Tsy azo adikevitra ny didim-pitsarana saingy malasa saina ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Valy ny fitsarana tsy araka n'le fitsarana ny lalan'ny fifidianana foana mihitsy le voka-pifidianana zany dia amerina fifidianana nefa ny tamin'izany ange le hoe iza ny lany iza ny tsy lany ahoana ny fizotra ny fifidianana zany ange ny tokony ho fitsarana natao kanefa mety stratégie le izy anafahana manindry PDS. Tsy mitovy ny hoe dinika nasionaly sy ny vakan-kevitra nasionaly anahirana raha ny programa napetraky ny fanjakana no atanteraina sy tsy maintsy irosona amin'ny fanarenana ifotony no takiany vahoaka ho iatrany ipera Prosper Ratovomananarivo. Dinika ny fifanakaloza-kevitra fa tsy hoe fakana hevitra tsy hoe inona ny hevitra reo dia hoentina ty ho arafitray ka mety adiso fanantenana zay raha ohatra le programme iny no atao forcine tsy maintsy hoe vahaolana eto amin'ny firenena fa misy etaeta be dia be na mizanaky mifaritra na amin'le fampivoarana isan-karazany décentralisation sy ny sisa mila dinihana lalina zany amin'le refondation tiatsika atao. Terena hiditra anaty lalam-pandrenana ny zoran'ny firenena ny tsy fisiany antenimeran-dolona fotsiny dia midika fandringan'ny lalam-pandrenana iainana amin'izao. Ny fitsimbadia ny voalaza fa maro anisa eo anivon'ny antenimeram-pirenena dia mana-porofo izany ho iatrany ny fanazavana. Ny tena manahirana dia ny momba ny fanarenana ifotony ity. Ty zany fotoana kely fotsiny na le fitsoahan'le raika teo aza tampoka be ohatrany samy ny anahana teo daholo ny rehetrarehetra na ny toe-tsaina hitondrana n'le refondation io aza tena tsy misy hatramin'izao. Mino fa na izy dimirahala ao amin'ilay miaramila mitondra iza tsy manana discours na refondation tsy maheno mihitsy ianao zany hoe inona ny teny atao any refondation raha ohatra atao hoe fitondrana miaramila ohatra ny any a Burkina Faso zany mpitondra Ibrahim Traoré zany ange rehefa manao discours ka tena enonao mihitsy hoe miresaka amin'ny vahoakany fa tsika angazo ao maheno miresaka amin'ny vahoaka. Na voambolan'ny SADC na tsy voambolan'ny SADC ny atao hoe feuille de route dia mazava fa tokony anana ny fitsipika ifanarana ny malagasy iampitana makany amin'ny tena fanavozana marina hoy ny fanazavana. Ny intérim moa iny raha anaraka an'le lalam-pandrenaka anaka ny lazaina dia efa tapitra ny fepitaona dikan'izany efa teteza mity tiako zao raha ohatra feuille de route zany le nijerena le feuille de route ange ny tenendry zareo amin'iny dia le hoe ahoana fomba iampitantsika makary amin'ilay ka io na tsy voambolan'ny SADC na SADC tokony manantsika zany fomba ifampitondrana eto amin'ny firenena amahana ny krisitsika io dia hitondratsika any amin'le fanavozana tena izy. Ny fanokafana ny fikonan-doha ihany no nahitana ireo filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy taorin'izay nangina tanteraka ary sarotra ny fakana vaovao amin'izy ireo tsy tongatonga ho azy ny fanginana hoy ny faneho-kevitra. Hitako olanao anatiny ao dia le mandavy mazava tsara tena manome azy ny andraikitra ve le mandasa nsitomina tamin'indray satria ny fitondram-panjakana moa nametraka rafitra ao anelanelany ao ministère eto dia PRRM mairie dia misy conseil dia misy comité de pilotage dia aiza ho aiza amin'ireo le FFKM na ry zareo aza nge mety sahirana ny ametrahany ny tongony ao anatiny io dia zany rehetrarehetra zany tokony atao mazava satria tany a Paris zany en'ny président tena hoe ny FFKM manana ohatra amin'izay fa tsy tafavoaka dia ho ataontsika le izy dikan'izany hoe voailika ny FFKM sa hoe mbola ray aman-dreny izy ao anatiny. No mafisina fa isika samy malagasy mifampiresaka ihany no vahaolana ahafahana mamaha izao olana mitranga eto amin'ny firenena izao tsy misy afa-tsy ny dinika sy ny savaravina hatrany fotony no amahany olana raha ny faneho-kevitry mon père Prosper Ratovomananarivo nandritra ny fandarana dinika teto amin'ny fahitalavitra MBS.
vao makasika ny fitakina fandravanana androm-panjakana kosa indray dia tsy ireo solombavambahoaka ny aradita amin'ny fitondrana teo aloha intsony no maro anisa eo anivony anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka Masy Celestin. Nambarany fa tsy mbola fotoana andravana ny anteny mera-pirenena izao fa aorin'ny fokonandoha ny fotoana mety indrindra anatanterahana izany. Tato bavao ny Narcisse Karazafy sary sindatsariny mbola avatsara. Mbola ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika faefatra ny firenena amin'izao fotoan'izao. Io lalam-pandrenana io koa nanaovan'ny filohan'ny fanavaozana fianianana hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Masy Celestin. Araka izany dia tsy ao anatin'ny fahefan'ny mpitondra vonjimaika ankehitriny ny fandravana ny androm-panjakana satria tsy manaraka ny lalàna zany hoy ity solombavambahoaka ity namaly ny fitakiana sesilany ny fandravana ny anteny mera amin'ny pirenena. Hita taratra nefa hoy solombavambahoaka Masy Celestin fa misy tokoa ireo olom-pirenena mitaky ny fanavaozana eto amin'ny firenena tokony hiandry ny fokonan-doha amin'ny pirenena isiany tenerana amin'ny sehatra maro aloha vao afaka mandrava androm-panjakana satria izay fekevitra hivoatra ao anatin'ny fokonan-doha io no entina narenana ny firenena. Tsara marina fa ao anatin'io lalam-panorenana io raha mba jerentsika ao amin'ny andiny fa 7 dia milaza mazava fa manomboka eo amin'ilay constatation na vacance de poste anday filoha teo aloha mandra-pahatonga ny investiture ny filoha vaovao izay voafidim-bahoaka dia misy andinin-dalam-panorenana tsy tokony hampiarina. Dalam-panorenana milaza an'izay ao andiny fa 7 ao anatin'izay ny andin'ny fa 9, ny andin'ny 100, ny andin'ny fa 7, andin'ny fa 120, 7 ao anatin'ny andin'ny fa 9 io amin'ny lalam-panorenana dia milaza mikasika ny fandravana ny androm-panjakana indrindra ny anteny mera-pirenena. Izany hoe zany tsy ao anatin'ny fahefany ny fitondrana vonjimaika na intérim izay fahefana mandrava androm-panjakana zay. Mahakasika ny maro anisa natsy ao anivony anteny mera kosa dia no mafisiny ity député ity fa vondrona parlementaire manohana ny fitondrana ny fanavaozana ny maro anisa eo anivony ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana ka mila fanitsina ny filazan'ny filoha-lefitra fahafito eo anivony anteny mera-pirenena mba tsy hampisaviritaka ny sainy mpanara-baovao. Fipetraky ny rafitra ny vondrona parlementaire ao amin'ny anteny mera-pirenena ankehitriny tsy toy ny firafitry ny teo aloha. Raha ny maro anisa zany amin'izao dia mivondrona manohana ny fitondrana fanavaozana. Mbola misy ny vondrona irimara fa saingy efa vitsy anisa. Raha tsy diso dia 2/36 no mandrafitra n'izany vondrona irimara zany. Fa ny vondrona maleo tena sy ny eo ihany koa ny firaisankina reo izay atao hoe nametra-pialana tao amin'ny irimara dia efa any amin'ny 100 mahery nisany solombavambahoaka izay manohana ny fitondrana fanavaozana. No mafisiny ity solombavambahoaka voafita ao amin'ny distrikany Beninitra ity koa fa tsy manana fahefana ny endry prime ministre ny anteny mera-pirenena fa manolotra anarana fotsiny ihany. Eritreretin'olona zany fa hoe ny anteny mera-pirenena ny manendry tsy manendry fa manolotra ary le atolotra koa tsy hoe eritreritry ny anteny mera-pirenena fa tsy maintsy miakina mitoedra raha misy atao firenena. Tsy maintsy olona afaka miara-miasa mahay miara-miasa sy akatoavy ny vondrona rehetra indrindra moa fa ny filohan'ny fanavaozana no atolotra ho tendrena. Ary ny fanolorana olona koa tsy voatery olona ray fa mety olona maromaro dia ny filohan'ny fanavaozana ny manana n'ilay fahefana hoe iza ny mety profil mety aminy amin'izao situation iainantsika zao ka dia ahitsy le izy fa ny filohan'ny fanavaozana ny tompony teny farany amin'ny fanendrena ny prime ministre. Fa ny any anteny mera-pirenena no ny fanajana an'izay lalàna izay dia proposition. Hatreto mbola tsy fantatra ny andro ivoahan'ny anaran'izay ho prime ministre na dia efa maro azy ireo anarana miparitaka eny amin'ny tambazotra ny serasera andrasana araka izany ny anarana ivoaka atao aoriany ny fitakiana ireo sehatra maro samihafa.
Fatanteraina any New York any États-Unis amin'ny 10 volana marsa 4 ity ny fivoriny vomera fa 7 momba ny sata sy ny zony vehivavy ao amin'ny firenena mikambana. Fantatra amin'ny anarana hoe Commission of the State of Women. Setra iraisam-pirenena lehibe izy io izay ifanankalozan-kevitra momba ny fitovian-jo eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Mandray anjara amin'izany ny solombavam-bahoaka malagasy telo dia i Mavitara Silvestre, Vololomboangy Tsiriniananarindra ary Ravony Arso Mariette. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny kokuan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny teny frantsay ihany koa izy ireo. Ity fihaonana ity dia nokarakaray ny Assemblée parlementaire de la francophonie tamin'ny alalan'ny tambadijotran'ireo vehivavy solombavam-bahoaka. Ny tanjona dia ny anamafisana ny fanakalozan-kevitra sy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo parlementaire amin'ny resaka fitovian-jo. Ankoatr'izay dia nandray anjara tamin'ny hetsika nokarakarainy réseau francophone pour l'égalité femmes et hommes izy ireo. Nitondra lohateny hoe ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa ho an'ny fitoviana, mpanafaingana ny rariny sy ny fitoviana eo amin'ny lalàna sy eo amin'ny fiainana andavanandro ilay hetsika. Nandritra ny Vaovao dia niara-nidinika ireo tompon'andraikitra ara-politika manampahaizana iraisam-pirenena, solotena ny fikambanana iraisam-pirenena ary ireo mpisehatra avy amin'ny sehatra tsy miankina. Nifantoka tamin'ny politika ho fampiroboroboana ny fitovian-jo, ny fomba fanao amin'ny asa, ny andraikitry ny orinasa amin'ny fiarahamonina ary ireo hetsika iraisam-pirenena toy ny Women's Empowerment Principal ny adievitra tamin'izany. Vaovao avy eo an'ivo ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina kosa indray. Olona mafy ny sehatra ny serasera sy ny kolotsaina no angatany syndicat ny mpiasan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho atao ho ministra. Olona mananatrakefa ary mahafantatra ny zavamisy eo anivo ny ministera ihany koa raha ny fanazavana ihany. Manana anjara toerana lehibe ny serasera sy ny kolotsaina ka izay no antony nanaova ny syndicat antso raha ny fanazavana. Tato Vaovao ny Narcisse Karazafy, sary sirindatsarany mbola avatsara. Malona ny toetra raha ankehitriny sy ny fanomanana ny fananganana gouvernemanta vaovao eto Madagasikara nanao fanambarana ny syndicat-n'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ilaina ho izy ireo ny fisafidianana olona mahafeno fepetra mazava hitantana ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no mahafisy ny syndicat afa tokony olona mahafantatra tsara ny sehatra sy manana traikefa amin'ny fitantanana ny asa ao amin'ity ministera mpanjakana ny olona ho tendrena nametraka fepetra valo manokana ny syndicat ka isan'izany hoe tokony olona efa miasa ao amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, teknisianina manana fahaiza-manao sy mahafehy tsara ny kolotsaina malagasy sy ny sehatra ny serasera. Olona avy ao amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ihany. Faharoa, teknisianina manam-pahaizana mahafehy tsara ny kolotsaina malagasy sy ny serasera. Fahaefatra, manana tetikasa matipaika anavaozana sy ampandrosoana ny ministera. Fadimy, mahalala tsara ny ato volan'ny ministera ity, indrindra fa ny olana sy ny ety-tampiasa manerana nosy izay solona tena amin'izao fotoan'izao. Vonona anaja ireo zo sy anome tombotsoa ampiasa araka ny tokony ho izy izay ny fahenina. Fafito, manana fahavononana iaino sy anatanteraka ny ety-tampiasa. Fahavalo, manana fahavononana anatanteraka antsakany sy andavana ireo fitakiana izay apetraka i syndicat amin'izao fanambarana izao. Takin'ny syndicat koa ny fananana fahavononana ifampiresaka sy ifampidinika amin'ny mpiasa ary anatanteraka ny etaetan'izy ireo miantso ny hanajana ny kolotsaina sy ny serasera malagasy ireo mpiasa satria zava-dehibe ny serasera ampandrosoana ny Vaovao avy any amin'ny distrika ny Mananaravaratra kosa indray ny katona nanomboka ny 7 ny volana Oktobra 2024 ny Brown commune ao Antanivo distrika ny Mananaravaratra vokatry ny disadisa misy eo amin'ny vahoaka sy ny bentanana ao antoerana. Malona izany mitaky ny fanolonany bentanana sy ny fametrahana délégation manokana hitantana vonjomaika ny commune ny solotena n'ireo mponina any antoerana. Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsiprian'izay.
Isandra commune nahitana olana taorian'ny fifidianana bentanana ny commune ambanivohitra Tanivo ao anatin'ny distrikany Mananaravaratra raha ny fanazavan'ny solitena amponina any an-toerana dia manjaka ny disadisa sy ny herisetra ambara fa ataon'ny bentanana mpiara-dita amin'ny fitondrana teo aloha no itoedra raha io dia nanapa-kevitra ny vahoaka nakatona tanteraka ny Brown commune nanomboka ny 7 oktobra 2024 fomba iray entin'ireo mponina naneo tsy fahafaliana amin'ny fitantanana ny commune izao fanakatonana ny Brown commune izao nisy ny fitarairana nalefa ny amin'ny fanjakana Foibe ohatra ny fanazavana ary miandry ny valiteny ny fitondrana ny fanavaozana ny mponina dia ny vahoaka zegny amin'izao sahira satria mikatso ny fandehandraharaha ary ny bureau-ny bentanagna dia nakatso ny vahoaka nanomboka tamin'ny 28 oktobra io i bureau io mbola tsy sokoafigna ary raha misy ny fiakaran'ny bentanagna ao dia hiafara amin'izay zavatra tsy tokony ho izy eto matoky sy magnantegna zahay fa ny fitaraigna zay efa nalefanay eo ampelantagnanareo mpitondra fanjakagna ary matoky koa ho antsika vahoaka miandry mpitoniana fa ho ipaka amintsika io ifanavaozana zavatra nitakinay ao amin'ny commune Antananarivo io ambarany besiny maro dia hitaky hanoloagna ny bentanagna io satria mafy ny herisetra nataony misy tsy zaka ny mandeha amin'ireo collecteur sy ny mponina maro ke hametraka ny PDS ary fa misy ny proposition nalefan'ireo vahoaka makasika zay PDS zay manoloana izany mitaky ny anoloana ny bentanana ireo mponina ary mangataka ny fanjakana ametraka délégation manokana na PDS hitantana vonjimaiky ny commune mandra-pahavita vahaolana maharitra fa mitoy ary miamafy ny ady eo amin'ny Israela sy ny vondrona Hezbollah any atsimon'ny Liban ny tanàna ny Tir no tena voakasika amin'izany efa nosokajina ho faritra mena ity tanàna ity ka afaka daroana bomba ny faritra rehetra ao aminy na dia tsy misy fampitandremana azy tato-baovao makasika izay eo amin'ny sarin'ny France 24. C'est une route pavée de drapeaux à la gloire du Hezbollah et de bâtiments éventrés. À l'entrée de Tir, le portrait du nouveau guide suprême iranien, Mojtada Khamenei, est déjà là. Maro ireo trano simba ary fianakaviana betsaka no voatery ny ala ny toeram-ponenany na dia eo aza ny loza maro amin'ireo mponina ihany koa no tsy manaiky hiala amin'ny tanàna satria tsy te handao ny trano sy ny fiainany nitsidika ny tanàna ny ekipa gazety ahitana ny John Baudin, Catherine Restaurant ary Ashraf Abid toerana lehibe ho an'ny Hezbollah vondrona manohana any Iran Tir tiany Israely aringana tanteraka ny Hezbollah araka ny tatitra efa mihoatra ny valoetsy ny olona veritrano no ny ady maro ireo hôpitaly sy ny fotodrafitrasa no simba ka satrotra ny miatrika ny ratra sy ny filan'ny mponina mikendry ireo boropanjakana sy ny arabola indray ny fanafiana amin'izao fotoana milaza fa mikendry ny ampianany herin'ny Iran sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny États-Unis sy Israely mbola tsy hita mazava ny fiafarany ity ady ity ary maro no matahotra fa hitoy ela ary hiteraka olana lehibe ho an'ny mponina sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena izany. Les chasseurs israéliens larguent leurs bombes, les combattants du Hezbollah tirent leurs roquettes dans un va-et-vient qui semble pour l'instant olona mampinono biby any Indiany ary ny momban'ny Robert Wardlaw izay voalaza fa olombelona lava indrindra teto an-tany ireo no afaka eloitana amintsika indray amin'ity androany ity. Mponina any amin'ny faritra Rajasthan na any Inde ny Bisnoy afakely ity karazam-poko ity satria mampinono biby izy ireo ny zanaka aserfa no tena raisin'izy ireo ho toy ny zanaka ao an-trano ary minono miaraka amin'ny zanany mihitsy azy. Rehefa mahita zanaka serfa kambotina maratra any an-tany efitra izy ireo dia entin'ny Bisnoy any an-tranony ka ataony izay hamonjena sy hampitomboana ilay biby ary raisin'izy ireo ho toy ny fianakaviana mihitsy. Nilaza ny Bisnoy fa tsy asa fotsiny ny fikarakarana ny biby fa finoana ary adito masina. Voalaza ihany koa fa ry zareo Bisnoy no mpiary ny tontolo iainana voalohany indrindra. Teraka ny 12 febroary taona 2017 tany États-Unis i Robert Wardlaw. Izy irery ihany no voalaza sy voamarina ara-panjakana fa olombelona lava indrindra teto an-tany satria mahatratra hatrany amin'ny 2.7 metatra ny halavany ary ny lanja 7.9 kilograma ny tenany. Tsy naharitra ela teto an-tany moa i Robert Wardlaw fa nindao sy ny fahafatesana ny 15 Jolay taona 1790 rehefa tratra ny areti-koditra izay niseho noho ny fitombony be loatra sy ny fahasarotana nahazo azy teo amin'ny tongony.
20 taona teo ihany ny efem-potoana navelomany Robert Waldlau izay voamarina fa alava indrindra teto an-tany. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaona hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.